mifantatra amin'izany zavatra rehetra mitranga rehefa manao fankalazana lehibe toy izao izy. Arak'izany rehefa tonga andriamatofoan'ny repoblika dia misy ny fanomezam-boninahitra ara-miarahiny izay raisika ampanajana ao anatin'ny fahanginana tantera. Rehefa vita izany dia manolona ny sainam-pirenena lehibe izy dia ny sainam-pirenena ary miredona ny hira-pirenena izy. Isika rehetra miandriny teny. Rehefa vita izany dia manao fisakoana ny andian-tapika manodidina ity sehatra ity ihany koa andriamatofo lohan'ny repoblika. Izy izany no atao hoe fanomezam-boninahitra ara-miarahiny. Rehefa izany dia misy zay ny fanomezam-boninahitra amin'ny fomba sivily satria tsara ny mahatsiaro fa rehefa mankalaza ny fetim-pirenena isika dia sady mankalaza ny niverenany fahaleovantenan'ny Madagascar no sady mankalaza ihany koa ny fetin'ny folo anda. Efa manakaiky isika andriamatofo lohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Koa dia alefatsika ny fiaraha isan'olohatelo. Atao mafimafy kokoa isan'olohatelo. Afaka mifanafody dia izo fa miatra rehetra isika izany filoham-pirenena, filohan'ny repoblikan'ny Madagascar izany, izay horaisika pompam-panajana dia sady manentana antsika sady Resika ompitiavana andriamatoa filohan'ny repoblikan'ny Madagascar fiaraha atolotra andriamatofo.
Rivolga Malagasy, ianareo folo ata. Andro lehibe eto amin'ny firenena ny andro anio. Enina amby roapolo jona, telo amby roapolo sy roa arivo. Mankalaza ny fahatelo amby enimpolo taona. Ny firenen'ny fahaleovantegna i Madagascar. Koa miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vakibory. Tratrany saramate. Androany ihany koa isika dia mankalaza ny fahatelo amby enimpolo taona ny joroany folo anda Malagasy. Ianareo no tanjoka am-bozo mampanjaka ny fandriampahalemana miaro ny fiantenam-pirenena ary anatanteraka ny matso lehibe eto amin'ny fikianja mahamasina kianja ny bariaity. Koa vonona va ianareo anatanteraka ny matso miaro ny fiantenam-pirenena miandro fafakana amin'izoro ary ametraka hatrany miasa ny vahoaka malagasy. Vonona va ianareo. Ny fampandrosoana ny firenena dia ilaina atao anatin'ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina, ny firaisan-po. Ary tsy anaiky isika ny ao zarazaray koa savena iaro ny tanindrazana ao anatin'ny ampim-pirenena sy ny firaisan-kina. Afaka anomboka ny matso rehefa vita
ny fisafoana.
tompolasy tovavy. Izay no fisafonany andian-tafika nataon'Andriamatofilohan'ny Repoblikan'i Madagascar. Rehefa vita izany dia hisy ihany koa ny fanomezam-boninahitra amin'ny fomba sivily. Tazantsika amin'izao fotoana izao ihany koa Andriamatoa Florent Rakotoarisoa izay filohan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, manome sehatra sy manome voninahitra ihany koa izao fankalazana lehibe izao. Andrehetra no tsara. Oi tsano. Sai!
Anokary izao hiala eo andarana ireo mpandray anjara rehetra amin'ny matso. Trikavy! Zay! Miara mandroso! Zay! Raha fitinina ny zavatra nitranga dia nanao ny fisafona ny andian-tafika Andriamatoa Filohan'ny Repoblika teo. Midika izany fa manome voninahitra ireo 10 malagasy sy ireo rantsana rehetra anefa sy hanatanteraka ny matso izy. Amin'izao fotoana izao dia miomana ho amin'ny matso ireo mpandray anjara rehetra amin'izany izay tazantsika miala eo amin'ny toerana. Ankehitriny kosa dia hiditra ihany koa ny fanomezam-boninahitra amin'ny fomba sivily satria ny fetim-pirenena dia sady fety iombonan'ny malagasy rehetra no fety ihany koa iombonantsika amin'ny 10 izay miara-mankalaza ny fitsingerenan'izany taona nijoroan'ny 10 malagasy izany ihany koa. Amin'izao fotoana izao ary dia hiditra ihany koa ireo sivily ahazo ny toerana ety anoloana hanatanteraka izany fanomezam-boninahitra ara-tsivily izany. Tsy mivazana, tsy mivazana. Tsy efa manontany afa tsy mandeha. Un, deux. Inona moa no zavatra hitranga ao anatin'izany fanomezam-boninahitra amin'ny fomba ara-sivily izany? Misy ireo solotena manerana ny faritra rehetra eto Madagasikara anome aja, anome endrika ihany koa an'izay fiombonana sy firaisan-kina izay araka ny tara-kevitra hoe Malagasy mirahina, Madagasikara mandroso. Dia ao anatin'izany misy ny hira manamarika ny fitiavan-tanindrazana. Ankoatran'izany misy ny fihetsika mirindra ary ho hitantsika ao anatin'izany ihany koa ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny sainam-pirenena lehibe, ny loko telo manamarika ny fiandrianam-pirenena, ny fotsy, ny mena, ny maitso. Ka rehefa misokatra izany sainam-pirenena lehibe izany izay ho tazan'ny masosika rehetra dia miara-mitsangana isika manome fanajana, manolotra voninahitra ho an'izany sainam-pirenena lehibe izany ho mariky ny fanomezan-kasina ambony dia ambony ny fiandrianam-pirenena. Ao anatin'izay ihany koa dia
misy ny voromailala izay hiakatra eto anivontsika eto, mitondra fiadanana, mitondra fahasoavana, ary ihany koa hitondra fahadiovana indrindra, fahadiovan'ny fo, fahadiovan'ny saina, fahadiovan'ny tontolo rehetra, dia anavatsava izao sehatra izao, izany voromailala izany. Ankoatran'izay dia hoarentirenty ny loko fotsy, ny mena, ny maitso manamarika izay sainam-pirenena, marim-piandrianam-pirenena izany. Izany no atrehantsika afaka fotoana fohy, fa ny tasantsika ankehitriny dia averina ihany hiomana anatanteraka ny matso ireo vondrona rehetra mpandray anjara amin'izany. Izy ireo no tasantsika mivoaka ny sehatra ankehitriny. Isika kosa aneo ikam-pifaliana mafy dia mafy isa roa telo. Ataovy mafimafy isa roa telo. Masina tokoa ny tanindrazana, ary izany fahamasinana izany no toetra tokony ananantsika ao anatin'ny fiatrehana izao fankalazana lehibe izao, izay isaorana antsika sahady noho ny filaminana, noho ny firindrana. Arak'izany dia entanina foana isika amerimberina ny tarakevitra hoe Malagasy miray hina, Madagascar mandroso. Iarahantsika mamerina Malagasy miray hina, Madagascar mandroso, isa roa telo. Malagasy miray hina, Madagascar mandroso. Iray tsy mivaky tokoa isika Malagasy. Amin'izao fotoana izao dia miray fo amintsika ny teratany Malagasy rehetra miparika any amin'ny firenena maro samihafa any. Eo ihany koa ny manerana ny nosy izay samy maneho ny fomba hoenty mankalaza an'ity vaninandro ny 24 Jona ity, dia samy maneho ampifaliana, maneho ampitiavana, ary amin'ny fo miredaredana izany fitiavan-tanindrazana izany. Eo ny finoana, eo ny fitiavana lehibe indrindra, eo ny fanoloran-tena, eo ihany koa ireo atao hoe soatoavina maro hoentintsika mijery ny hoavy tsara ny Malagasy, mijery ny hoavy tsara ny Madagasikara. Ndao ary isika hiara ame ny mafy indrindra amin'ny fifampiarabana vokatry ny asaramanitra. Isa roa telo. Ataontsika mafimafy mba hiarabantsika ihany koa ireo rehetra mijery sy manaraka mivantana ny avy ety Kianja, ny Bare, ety Mahamasina ety. Isa roa telo. Ataontsika mafimafy ihany sady hatsangatsika tsara ny sainam-pirenena. Isa roa telo. Mankasitraka antsika hatrany amin'izany fiombonam-po izany, fanehoana ny firaisankina, fanehoana ny firahalahiana, fanehoana ny fifankatiavana, ny fiombonana, ary ihany koa mampahafantatra n'izao tontolo izao fa ny Malagasy dia mijoro, ny Malagasy dia mahay mifankaty, manome aja sy asina izany fiandrianan'ny firenena izany, izay ampatsahivina ihany fa mankalaza ny 17 taona ny verenan'ny fahaleovan-tenan'ny Madagasikara sy ny nijoroan'ny 10 Malagasy izay miara mifanindrana tanteraka ao anatin'ity vaninandro lehibe ity. Afaka fotoana fohy araka ny fandaharana nolazaina teo dia hiatrika izany fanomezam-boninahitra ara-sivily izany isika, anehoantsika ny endriky ny firaisankina
sy ny fitiavan-tanindrazana ary ihany koa anomezana voninahitra an'Andriamatoa filohan'ny Républicaine Madagascar izay lehibe faratampon'ny folo alin-da malagasy. Nosy-Be nijazako saina vela nijazako afoko anao nirako tsy matagasikarako ny ranomasina no valapary mamefy ny foko tsy fankaty sy ampisaraka ny malagasy miaraka andriamanitro mitahy ty tanina ity tany izay nomenao anay olovany taranakay Madagascar hoany malagasy malagasy kosa hoany Madagascar Nosy-Be nijazako saina vela nijazako afoko anao nirako ny Madagasikarako ny ranomasina no valapary mamefy ny foko rehetra fankaty sy ampisaraka ny malagasy miaraka andriamanitro mitahy ty tanina ity tany izay nomenao anay olovany taranakay Madagascar hoany malagasy malagasy kosa hoany Madagascar andriamanitro mitahy ty tanina ity tany izay nomenao anay olovany taranakay Madagascar hoany malagasy malagasy kosa hoany Madagascar dia izay no fanomezam-boninahitra an'izany Madagasikara izany. Madagasikara ho an'ny malagasy, malagasy kosa ho an'ny Madagasikara sa tsy izany? Izany sa tsy izany e? Asivohika mpifaliana mafy ary izy roa telo. Ataovy mafimafy any izy roa telo. Ataontsika faran'izay mafy izy roa telo. Dia tazantsika ny sainam-pirenena lehibe miatrana manoloana antsika ahafahantsika mamerina ao an-tsaina fa i Madagasikara dia mijoro
I Madagascar dia manana ny fiandrianana, manana ny sainam-pirenena malagasy, manana ny filoham-pirenena malagasy. Amin'izao fotoana izao ary isika dia iroso avy hatrany ao anatin'ireo fanomezana sehatra, ireo atao hoe aiady, fampisehoana ny firindrany izany aiady sy fahaiza manao rehetra amin'ny alalan'ny fitandrona ny filaminana eto Madagasikara. Ao anatin'izao lanonana fankalazana ny fahatelo ambin'ny taona ny iverenana ny fahaleovantenan'i Madagasikara izao dia faly manolotra seho manokana ho antsika ny pôlisy-pirenena amin'ny alalana ny kompania ankodiaran-droa misahana ny fifamoivoizana an-drenivohitra antsoina hoe compagnie mobile urbaine de la circulation na koa hoe motara araky ny fiantso ahafantaratsika azy ireo. Misy 13 mianadahy izy ireo no handray anjara amin'ity seho manokana ity araky ireny tazantsika miditra an-kianja ireny, tarihan'ny inspecteur principal de police de classe exceptionnelle Andrianandrasana Richard Florent. Mariana fa ireo motara eo ambany fibaikoan'ny commissariat central eto Antananarivo renivohitra ireo manao seho manokana eto, saingy tsara ho fantatsika ihany fa efa misandraka manerana nosy raha ity sampanasan'ny pôlisy-pirenena ity. Mitaky fifehezana fahaiza-manao manokana moa ny asan'ireo motara ireo, ka ao anatin'ity seho manokana ity indrindra no hijerentsika izany amin'ny alalan'ny seho mirindra miaraka sy ny fampisehoana ireo fahaiza-manao manokana. Mahakasika izay seho mirindra miaraka izay dia hijery avy hatrany sika ireo karazana teknika fioarana sakana na obstacle eny an-dalambe, toy ny fomba fioarana sakana nampirindrana avy sy havanana araka izao asehon'izy ireo atsika izao. Tsara tsy haivina ihany fa fampitaovana avy amin'ny filohan'ny repoblika ny ampahamara amin'ireo moto ampiasain'ny motara ireo, izay maro no hoe miparitaka manerana ny nosy na ahafahana namelona sy nanamafiorina ireo kompania motara isa-paritra. Izao indray isika dia anaraka ny fomba fioarana sakana mifandipatra miankavia sy miankavanana. Izao teknika seho antsika izao dia tafiditra ao anatin'ny antsoina hoe technique d'escorte, fampiasa rehefa manokatra ny lalandreo olom-panjakana ambony. Marina moa fanamia amin'ireo motara ireo miasa vatana ireo mandrapahatana. Iantso azy ireo ihany koa eo amin'ny ministera toy ny larana vahiny efa fasisoana manakajana diplomaty vahiny tonga eto an-toerana. Izao indray isika dia anaraka ny fampisehoana ireo fahaiza-manao manokana. Ao anatin'ity seho no arahantsika manaraka indray dia ireo fiatsika samihafa mety atao eny ambony moto rehefa manaraka ny asany ireo motara. Maro no fahaiza-manao tsy maintsy voafehy ao anatin'izany ka tsy maintsy anarana izy ireo fifarana manokana mialohan'ny andrasany miasa. Ao fiofana na momba ny familiana moto, fa miofana ihany koa izy ireo amin'ny fomba fanaterahana ireo hetsika fandrandrana fifamoivoizana ireo familiana araka ireny tazantsika ireny. Hitantsika amin'izao fanahy dia efa ataona vitsy lasa izay tampitaovan'ny filohan'ny repoblika ireo motara dia mbola hita matatsanga tsara ireo moto ireo. Izany dia noho ny fahaiza-manao ireo motara amin'ny fitsaboan'ireo fitaovana ampiasaina izay tafiditra ihany koa amin'ny fifanana arahan'izy ireo. Mianatra tamin'ny fomba fampiasana basy any amin'ny ihany koa ireo motara ireo entina hiatrana mety hitsangana fahafihana ireny olom-panjakana ireny. Araka ireny tazantsika mety fotsy ireny dia pôlisy vavy no manao izany seho izany entina anerana amintsika fa mahavita ny asana motara ihany koa ireo pôlisy vehivavy.
Izao isika dia iverina ijery ireo karazana teknika fioanana sakana eny an-dalambe. Karazana teknika vitsivitsy no arahantsika amin'izany. Ahitana ny fomba fioanana sakana nampirindrana, arahana fiodinana amin'ny fanohitra toy izao sehoan'izao atsika izao. Marihana fa maharitra telovonana ny fiofanana tsy maintsy arahana vao mahafehy izao teknika rehetra seho atsika izao ireo polisy fanamorota. Ary raha ny mahakasika ny eto Antananarivo renivohitra manokana dia tsara ho fantatsika fa efa mivelatra amin'ny sehatra fampiofanana ny asan'ireo motara ireo. Listan'izy ireo no nanaraka fiofanana tany Maroc ary nivoaka ho instructeur motocyclisme izany hoe mpanofana motara. Izao indray isika dia no hijery ireo teknika hafa dia ny fomba fioanana sakana mifandipatra eo am-pifanenana araka izao hitatsika izao. Izao teknika seho atsika izao dia azo ampiasaina rehefa hiain'ny ain'ireo mpanjakana. Izany hoe hitondra azy ireo mitsoaka raha toa ka sendra trangana ahafahana feno izy ireo eny an-dalambe. Satria tafiditra ao anatin'ny abaikitrireo motara ihany koa ny fiarovana ny ain'ireo mpanjakana samihafa izay andreketana. Ankehitriny indray isika dia hijery ny fomba fioanana sakana nampirindrana, arahana fiverenana tampoka sy arahana fijanona tampoka. Izao teknika hitatsika izao ihany koa arakaraka ny tranga miseho eny an-dalambe eny dia azon'ireo motara ampiasaina rehefa hanetsika ireo fiarakodia manao lozam-pifampilomana kamitsoaka izany hoe manao délit de fuite. Mbola ao anatin'izay fiofanana izay ihany dia mianatra ihany koa izy ireo ny fahaiza-manao ilaina sy ireo fepetra tokony ho raisina raha tonga tojo lozam-pifamoivoizana ny olo-mpanjakana entin'izy ireo. Manampy ireo fahaiza-manao ireo moa dia mianatra ireo teknika fisamborana ireo olon-dratsy ihany koa ireo motara ireo mandritra ny fifana izay arahan'izy ireo. Ho famaranana izao seho manokana ataon'ny motara izao satria raha teo sika ao anatin'ny fankalazana ny fahatelo ambin'ny taona ny iverenana fahaleovantenan'i Madagascar dia ireo tany anaty telo ambin'ny amin'ny alalana moto izy ireo izao. avy ao amin'ny kompania fiaraha-sana ny fifampizana vohitra na ny kompania automobile de la circulation eto anivon'ny polisieny. Raha ny Antananarivo ankoatra ireo motara mpiasa eto Antananarivo renivohitra dia misy eo amin'ny amby-roapolo amby zato eo eo izy ireo no efa miparitaka eny anivon'ireo faritra manerana ny Nosy. Sécurité, efficacité
dynamisme moa no teny filamatr'ireo motara ireo. Mbola ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany isika. Fietsika mangina. Ireo mpianatra ho manamboninahitra avy ao amin'ny akademia miaramila na ny akmila Nosy-Be indray izao no aneo ny seho an-tsehatra amintsika amin'ny alalan'ny fietsika ampahanginana. Ireo mpianatra ho manamboninahitra avy ao amin'ny andian'ny vantana faha 470 sy ny andian'ny vantana faha 570 no aneo izany fihetsika izany amintsika. Araka ny anarana iantsona ity hetsika ity moa dia miangavy antsika hanaja ny fahanginana ary ankafisy anaraka ny seho. Ny mpianatra ho manamboninahitra ravohitra rivo avy ao amin'ny andian'ny vantana faha 470 no mitarika sy mandrindra ny seho izay aseho antsika eto androany.
ny fihetsika mangina dia seho miavaka ataon'ireo miaramila mitambasy anatin'ny fahanginana tanteraka. Taratra izany amin'ny fahaiza manaony ny akingan-tsaina hananana ary ny fanarahana ny fitsivika amin'ny fe azy ireo izay sady rehareha ihany ihany koa. Hitantsika eto ary aseho ny reto mpianatra ao manamboninahitra reto amintsika ny soratra RM fanafezana ny teny hoe Républicaine Madagascar. Avy aoriana kosa ny isa 13 manambara ny faha 13 taona niverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara.
aseho amintsika kosa indray ary zao ny sary na ny mari-pamantarana ny akademia miaramila flamme de l'académie militaire manambara ny sary ny afo ny fitiavan-tanindrazana zay tena voizina ao anatin'ny targetra ny sekoly diany hoe ho an'ny tanindrazana hitantsika ao anatin'izany ihany koa ny soratra AM zay fanafoezana ny hoe akademia miaramila. Maneo ny mari-panajana miaramila sy fankasitrahana ho antsika rehetra manatrika etona ny mpitarika ny hetsika amin'irindra dia izay ihany koa no mamarana ny seho ataon'ireo mpianatra ho manamboninahitra avy ao amin'ny akademia miaramila ireo. Auriny izao seho mangina, fihetsika mangina na sehony ireto vondrona ireto fa mandra-piandry izany dia alefantsika ihany feokira ary isika rehetra kosa hiaraka nangana ny saina anao fihetsika mirindra ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy. Aizany sainatsika izao ary isika dia anaraka ny fihetsika mirindra izay ataony ireo mpianatra ny sekoly miaramila firenena fianaratsoa Beravina. Miaramandroso. Miaramila kely. Juin. Miisa valo amby efapolo sy roanjato ireto mpianatra ireto izay ahitana ireo miaramila kely sy ireo mpianatra kilasy fanomanana. Ny mitarika izany dia ny mpianatra kilasy fanomanana zatra nandrasana miratsy marikisa 13 sy 730 avy ao amin'ny andiany mentra sy ny miaramila kely andiany anatoky Jaki marikisa 17 sy 400 avy ao amin'ny andiany generaly Ralapol. Miaramandroso. Juin. Ny fihetsika mirindra dia isan'ny kolotsaina anamafisana ny fitazany fanabeazana sy fanofanana ireo mpianatry ny sekoly miaramila firenena ka amola volana azy ireo ara-batana sy ara-tsaina ny fanaraka hatraminy vinany izay napetraky ny sekoly miaramila firenena manana ny toerany mendrika sy manara-dalàna fakatahaka ho an'ny rehetra misokatra sy mivelatra amin'ny anivelana.
Tadam! Say! Arak'izao hitantsika izao ity fihetsika amin'ny rindry ity dia mitaky fanarana baiky sy fitsipika manery ny mpianatra hikaroka sy hitady ny tsara hatrany anatratra ny tonga lafatra ao anatin'ny fifampifehezana tanteraka sy fanitsaina satria ny mpianatra ny sekoly miaramilam-pirenena dia volavolaina ho tonga mpianatra ho manamboninahitra ho tomponana andraikitra sy ho tarika Aritya! Say! Tadam! San! Tadam! Say! Tadam! Say! Tadamadus! Say! Izao dia mitaky ihany koa fifantohana izay ampianarana ny mpianatra ny fifantohana izay tena ilain'izy ireo amin'ny fiainana andavanandro indrindra amin'ny fianarana. Tadam! Say! Hitantaratra amin'izao fihetsika izao ny fahasahina, ny fahavononana sy fahavitriana. Manapirofo ireo vokatra tsara azo ny mpianatra ny sekoly miaramilam-pirenena amin'ny zavatra maro. Haitsan! Miaramadus! Say! Taniketsan'ny folalonda fitaratra miberavy reharehan'ny matsiatra ambony lazan'ny fianaratsoa ny sekoly miaramilam-pirenena. Ilay paradisa faharoa dia miavaka tokoa amin'ny fampianarana sy fampitana ny soatavina malagasy sy miaramila miorina indrindra amin'ny fifankatiavana, fifanajana, fifampitokisana, firaisan-kina, fitiavanamana sy fifanampiana eo amin'ny samy mpianatra. Tadam! Say! Yaramadus! Say! No marihana tamin'ny fomba miavaka sy manetriketrika izany fankalezana izany nandritra ny fetin'ny sekoly ny 20 May lasa teo. Tadam! Say! Yaramadus! Say! Tadam! San! Tadam! Say! Izany ary no hanehoany ireo mpianatra ny isa 100 izay hitantsika izao dia midika ny faha-100 taona ny sekoly. Tadam! Say! Yaramadus! Say! Soatan'izy ireo amin'ny alalan'ny fihetsika mirindra ihany koa ny hoe semipi sy ny targetra ny sekoly dia ny fahaizana, fahendrena, fandresena izay hitantsika amin'ny sary izay ataony zareo. Tadam! San! Tadam! Ilay paradisa faharoa. Tadam! Say!
hitantsika toy izany koa ny soratra 13 taona izay entiny sekoly miaramilam-pirenena hiaravantsika rehetra nahatratra ny faha 13 taona iverenany ny fahaleovantena izay ankalazaintsika anio. Tadiam, John! Tadiam! ireny tazantsika miditra ireny kosa ny avy ao amin'ny sekolim-pirenena manamboatratry ny lefitry ny tafika na ny ansoa ao Nosy-Be. Eto ilay paradisa faharoa. Paradisa fahaiza. Fahaiza miaina. Fahaiza maroa fahalalana. Fahaiza mijery. Mandinga sy miteny. Fahaiza mamindra. Ny avy ao amin'ny sekolim-pirenena manamboatratry ny lefitry ny tafika no ampiseho antsika ny fahaiza manao ayady ara-miaramila. Akoatra ny fampiofanana manokana ara-miaramila efa fanao hatrizay nanomboka ny taona 2012 no nampidirina ary nampiroboroboana tsikelikely ny fanazaran-tena ayady ara-miaramila tao amin'ny sekoly. Ny antony moa dia mba hanamorana sy hampahomby bebe kokoa ireo miaramila manoloana ny iraka izay tanterahan'izy ireo eny an-kianja. Ho hitantsika eto ny fampisehoana ny fahaiza-manao amin'ny fampiasana ny basy sy ny fahaiza-manao amin'ny ayady sy amin'izay fitaovana rehetra ho hitan'ny miaramila eny an-tsehatra. Zao ny fiatsika azo ampiasana ny basy rehefa tonga amin'ny fifanandrinana tsy maintsy ilana azy. Satria tokoa moa dia mety tonga amin'ny fifanandrinana ilana ayady ampiasana ny basy na izay fitaovana eny ampelantanana indrindra moa ny vatana fitaovana entina iarovan-tena sy amin'ny fomba faran'izay malaky sy mahomby ny fahavalo malaky. Arak'izany azo ampiasaina tsara ny basy iarovan-tena. Soviética zao dia hoentina iaro ny firenena, iaro ny miaramila ary iaro ny vahoaka sy ny fananana.
tsapaka anakizao na inona na fitaovana ampelantanany miaramila dia ahafahany miaro ny tanindrazana, miaro ny firenena, miaro ny vahoaka sy ny fananany ary miaro ny tenany. Ny tanjon'ny fampianarana aiady dia hahaizandreo miaramila, miaro ny olom-pirenena sy ny tenany, anazarana azy ireo amin'seho sy tranga ilana fifanindranana, hitaizana ny miaramila amin'ny fahendrena, fifehezana ary fotom-pisainana vohizan'ny fanazarantena vokarin'ny aiady. Ny nitarika ny fampisehoana avy ao amin'ny sekoly ny pirenena ho an'ny manamboninahitra lefitry ny tafika dia ny lieutenant Tongasoa Ranto sy ny lieutenant Rakotondrabe Ivan. Izay ihany koa no entiny manamarana ny seho na sehon'ny sekoly pirenena ny manamboninahitra lefitry ny tafika na ny Ansoa Antsirabe. Isaorantsika ireo naneo izany fihetsika mirindra sy aiady izany nandritra izay minitra vitsivitsy izay. Amin'izao fotoana izao kosa isika dia hiomana hiatrika sy hijery ny matso lehibe mampiavaka ity vaninandro ny fankalazana ny 4 Jona ity. Mialohan'izany dia misy filazana kely azafady fanantenana ankizilahy kely eo amin'ny 5 na 9 taona eo antsona ny mamany Ramatoa Clé akety anoloana ety fa miandranao ety ny zanakao. Ny famotinana ireo matso dia sahala amin'izao. Miisa 2,720 ireo olona miantsehatra amin'izany ka ny mpandeha tongotra, ny mpandeha fiarakodia dia 8,700,
Ny mitondra ny fiaramanidina dia miisa 12. Izany hoe mitontaly 480 ny mpandeha tongotra 277. Ny mpitondra fiarakodia 700 ary ny mpitondra fiaramanidina 12. Ny fiarakodia ny kodiaran-droa dia miisa 570 ao anatin'izany matso lehibe izany, ary ny fiarakodia izay mihoatra ny 2 dia 700 isa. Ny fiaramanidina moa zany dia miisa 4 andalo isidina ny abakapaky ity kianja pare eto Mahamasina ity. Ny ankoatran'izany dia misy ihany koa ny angidimby miisa 2. Maromaro ny vehivavy mandray anjara ao anatin'izany matso izany. Avy amin'ny tafika malagasy dia miisa 40 izy ireo. Avy amin'ny gendarmerie pirenena miisa 570. Avy amin'ny polisy nasionaly 70. Ny avy eo anivon'ny fiadidinan'ny fonja miisa 30. Ny polisy munisipaly dia miisa 70. Zareo avy eo amin'ny rano sy ny ala dia miisa 40. Arak'izany zany dia mitontaly 400 ireo vehivavy andray anjara ao anatin'izany matso lehibe izany. Ampatsiahivina isika tompoko lahy sy tompoko vavy fa misy foana ny faneva mandalo isaky ny vondrona manao ny matso. Arak'izany dia soatoavina sady hanomezantsika voninahitra ny faneva ny fitsanganana isaky ny mandalo ny faneva. Amin'izao fotoan'izao ary dia tsy ampiandry elantsika itsony fa hiomana amin'ny fijerena ny matso isika raisika amin'ny kafaliana lehibe izany. Iaraka iorakoram-pifaliana isika isa 2-3. Ho an'ny fany eo miara-mandroso zay. Marindia zay ray ro tandremo jano todiky vo zay. Andrehetra noy tsara. Hoan'ny matso laramatoyen itsany miara-mandroso zay. Janita tiga zan d'abord ni musique a ni duza. Aí tá vendo como o choro, lá no choro. Manafana si mampiaina ny matso anio izao fankalazana ny fahatarobeny
Telombem-taona ny firenenan'ny fahaleovan-teny sy ny orenan'ny fironalonda izao ny mitsoka mozika-ny zandarmarie-pirenena. Manokatra ny matso ho an'ny zandarmarie ny say ho lafy ny mitsoka mozika-ny zandarmarie-pirenena etsy Fort du Chêne avy eo amin'ny herim-vonjy-taitra ny zandarmarie ka ny zandary klasy ambony Andriatsilavo Jean Romino tambour major ary ny zandary klasy fototra Rangolomiary Jolin no mitarika azy ireo. Izy ireo moa dia manafana ny lanonam-panjakana fa indrindra ny eto anivon'ny zandarmarie-pirenena. Io ihany koa ny fanomezam-boninahitra ireo vahiny manan-kaja avy any amin'ireo firenena samihafa voatendry hiasa sy onona eto Madagasikara amin'ny alalan'ny fifandraisana ara-diplomasia. Tsy adino anefa ny asa mahazandary. Ankehitriny dia miisa 70 mianadahy ireo zandary mandrafitra ity mpitsoka mozika-ny zandarmarie-pirenena ity ka ny 4 amin'izy ireo no zandary vehivavy ary ny chef d'escadron Zafiny Fataka Jean-Jacques no mibaiko azy ireo. Ny mpitsoka mozika ny tafika na ny miasa dia ny forona ny taona 1970 ary nitondra ny anarana musique de la carnisson d'Antananarivo araka ny baikony lehibe ny état-major ny colonel Ramanantsoa Gabriel. Mariana moa fa noho ny fanitsin-drafitra teto amin'ny tafika dia lasa miasa na musique des armées ny musam musique de l'armée malagasy ny taona 1920 ao amin'ny toto colonel Rakoton'Irainy Alphonse fiadanana no ahitana ny musam. Muzamo dia manana ny ratsamangaiky any amin'ireo faritra dia ny ao Fianaratsoa, Mahajanga, Toamasina, Antsiranana.
asa izay. Matso lehibe entina hanamariana ny fahatelo ambien'ny taona ny verenan'ny fahaleovantena. Ny komandin'ny akademia miaramila ny général Nicolas Demostène no hitantsika mandalo manoloana eto izao. Izy no kobaiko votokery rehetra mananateraka ny matso eto anio na antsoina ihany koa hoe commandant de l'ensemble. Baiko ny akademia miaramila izy ao anatin'ny heritaona sy tapany izay. Anaraka azy eo ny fanevan'ny akademia miaramila izay ahitana ny teny filamatry ny sekoly dia ny ho an'ny tanyrazana. Manambara izany fa ny manamboninahitra dia vonona tokoa anolotra ny ainy ho an'ny tanyrazana. Faneva izay hoentin'ireo mpianatra ao manamboninahitra mendrika indrindra ao amin'ny andihan'ny mivantana zokony indrindra ao amin'ny sekoly dia ny andihany faha-efatra amby efapolo izany. Tsara hatrany manamarika fa nisy foana ny fivoarana fampianarana sy ny fampifanana eo anivon'ny akademia miaramila nandritra izay fotoana ny orenana izay. Anisan'ny vaindona rahany général komandin'ny sekoly ihany koa fampanarahana izany amin'ny fandrosoana ary manoloana ny ambana izay misy. Tanjona ny ananana mpianatra ho manamboninahitra tonga dia afaka miantsehatra avy hatrany eny anivon'ny fiarahamonina rehefa mivoaka ny sekoly izy ireo. Manamboninahitra matianina sy mahafehy tsara ny asany, mahay miaro ny tenany ary miaro ny vahoaka sy ny fananany ihany koa. Isan'ny vaindona raha ihany koa ny fampanajana sy ny fitazomana hatrany ny soatoavina eo anivon'ny akademia miaramila. Azantsika manangasangany ireo mpianatra manamboninahitra rehetra ao amin'ny akademia miaramila izay manao ny fanamiana mampiavaka azy. Tarika ny matso ataon'ny akimilina eto ny colonel Randrianena Radisson fanomezana lehibe ny sampana fampianarana sy fampifanana eo anivon'ny akademia miaramila. Arahany ireo mpianatra manamboninahitra ao amin'ny taona fahatelo dia ny andihany faha-efatra amby efapolo mivantana tarihin'ny lieutenant colonel Randriamaromanana Constant Doris komandin'ny andihany. Manaraka azy ireo ao ny avy ao amin'ny andihany mivantana fahadimy amby efapolo izay ao amin'ny taona faharoa tarihin'ny komandin'ny andihany dia ny lieutenant colonel Mambola Claude Aubin. Mandalo manoloana antsika ihany koa izao ny avy ao amin'ny andihany mivantana faha-enina amby efapolo tarihin'ny komandin'ny andihany dia ny commandant Yves Tambo, mpianatra ao amin'ny taona voalohany izy ireo. Marana ny matsoan'ny akademia miaramila ny mpianatra manamboninahitra avy ao amin'ny andihany manokana faha-enina amby roapolo tarihin'ny komandin'ny andihany ny commandant Rafanomezantsoa Thierry. Mariana ireto mpianatra ao amin'ny andihany manokana ireto dia ahitana spécialité maromaro. Misy ny dokotera mpitsabo nify, ny ingénieur informatique, ingénieur topographe, manampahaizana manokana momba ny fifandraisana, ny fahalalana. Izao mandalo manoloanantsika izao kosa ny sekoly ambony ny gendarmerie-pirenena na ny EGN ao Moramanga. Ny jeneraly Rabe Mananjara Herinyaina komandin'ny sekoly no mitarika ny matso ho azy ireo. Arahany ny fanevana ity sekoly dia manana ny targetra compétence et dignité. Amin'izao fotoana izao dia miisa 3 sy telonjato ny
ny zandary amperinasa mandrato fianarana ao amin'ity sekoly ambony zandary mari-pirenena ity izay ahitana teratany togolais miisa 7 ireo manamboninahitra miofana avy ao amin'ny andiany 27e cours supérieur de commandement ahitana togolais miisa 4 ny andiany 47e cours d'application des officiers par telo amin'ireo no togolais ny andiany 60 brevet professionnel de premier degré na ny BP1 lasa officier de police judiciaire ny andiany 36e stage militaire professionnel na ny SMP ho lasa zandary classe fototra teknisiana avokoa ny EGN ao Moramanga moa dia manofana ireo zandary efa amperinasa manamboninahitra ambony manamboninahitra ary manamboninahitra lefitra izay mampitomby ho fahalalana sy mandrato fahaizana manokana mba ho vonona mandrakariva hiatrika ny ambana misy eny amin'ny fiarahamonina tazatsika mandalo indray izao kosa ny sekoly ny zandary mari-pirenena ao Ambositra na ny egna ny jeneraly ranaivona Pozinary laza commande ny sekoly ity mitarika ny matso araha ny faneva ny sekoly izay entin'ny lieutenant Razavitsotra Risel sy ireo mpiambina azy fahaizana sy fahendrena no targetran'ny sekoly ny andiany fa 7 mpianatra ho zandary miofana any ankehitriny izay miisa 5 sy 700 ka ny 29 amin'ireo no lehilahy ary 15 sy 100 no vehivavy ity sekoly ity no targetsan'ny zandary mari-pirenena mambolavola sy manofana ireo mpianatra ho zandary ho lasa zandary mpianatra rasy anatevilarana ny efa eny-tsehatra marina moa fa nanomboka tamin'ny taona 2024 dia ny baccalauréat no mari-pahaizana takina raha ifaninana ho mpianatra ho zandary nandray mpianatra ho zandary vehivavy voalohany ny sekoly ny taona 2024 izay tafiditra indrindra ao anatin'ny pirenena sekoly pirenena manamboninahitra lefitra antafika na ny Nosy-Be manamboninahitra ny matsoandroany moa dia recommande sekoly ny colonel tsara hevitra ndratsara raha ny fanevan'ny sekoly izay manana targetra fahalalana tanindrazana manaraka azy ny votrina voalohany izay mihafanamina miavaka any Nosy-Be ny sekoly moa dia niforona tamin'ny voalohany volana febroary 7 ary nakalaza ny fahaolana izy tamin'ity taona manana andraikitra goavana ny sekoly dia ny fampiofanina ireo manamboninahitra lefitra ny tafika maneran-nosy ary mamoaka laharam-boninahitra sergent na ho adjudant mandalo manoloanantsika ny sekoly miaramila pirenena fianaratsoa izay tarihan'ny colonel Rafitsan Alain Bernardin arahan'ny fanevan'ny sekoly izay hoentin'ny lieutenant Randriamanantena Stefano sy ny mpiambina faneva manaraka ao ny commandant Rakotsizafy Andry lehibe ny sampadrara fampianarana ny olona fa miaramila kely izay tarihan'ny lieutenant Rakotonirantantely Clément izay misy klasy faharoa klasy voalohany klasy voalohany sy faharoa amin'ny sampampianarana teknika manaraka azy ao ireo mpianatra amin'ny klasy fanomanana izay tarihan'ny commande ny olafa ny lieutenant Esoandrainy Aleo Stevenson izy ireo dia manaraka fampianarana ambony
sady miomana ny hity amin'ireo sekoly manofana manam-boninahitra eto an-toerana sy any ivelana. Itsika manaraka izao ihany koa sany avy eo amin'ny sekoly ambony ho an'ny polisy pirenena. École nationale supérieure de police Nosy-Be manana ny foibeny eny Ivato. Italen'ny sekoly i commissaire principal de police Betsaka no mitarika ny filarana. Arahiny fanevany sekoly araka ny targetra hoe fivoarana, filaminana, fandrosoana. Nosy-Be dia manofana ireo mpianatra ho commissaire sy officier de police ary mandritra ny 2 taona ny fiofanana. Ireo andiany miisa 2 izay manaraka fiofanana eny amin'ny sekoly no tazantsika mandray anjara amin'izao matso izao. Ny andiany indray mihira Vily taona faharoa izay ahitana mpianatra ho commissaire miisa 20 sy mpianatra ho officier miisa 30 ka ny 12 amin'izy ireo no vehivavy. Ny andiany manampy taona voalohany izay ahitana mpianatra ho commissaire miisa 30 ary officier miisa 50 ka ny 17 amin'izy ireo no vehivavy. Farany manamarika fa manaraka ny fenitra LMD ny Nosy-Be nanomboka ny taona 2024 ka ankoatra ny diplôma maha commissaire sy officier de police dia mahazo ihany koa ny master 2 en sécurité publique ireo mpianatra ho commissaire de police. Ny filamatry ny Nosy-Be dia ny hoe mijoroa ho rearea. Raha itsika ihany koa ny filarany avy eo amin'ny sekoly pirenena ho an'ny inspecteur sy agent de police izay manana ny foibeny ao Nosy-Be. I commissaire principal de police talen'ny sekoly no mitarika ny filarana. Arahiny fanevany sekoly araka ny targetra hoe fitsipifehezana sy fitirizana. Eo ny apy dia manofana ireo mpianatra ho inspecteur sy agent de police ary mandritra ny herintaona ny fiofanana arahan'izy ireo. Ireo andiany mahefa izay manaraka ny fiofanana eny amin'ny ny apy no tazantsika mandray anjara amin'izao matso izao. Ny andiany mahefa moa dia miisa 27 ka ny 27 no mianatra ho inspecteur de police ary ny 27 ireo mpianatra ho agent de police. Ny sekoly dia nijoro tamin'ny taona 2017 nitondra ny anarana hoe centre de formation de police ary niova ho école nationale des inspecteurs et agents de police na eo ny apy ny taona 2024. Izany tazantsika manangasanga izany kosa ny avy ao amin'ny sekoly pirenena ho an'ny fandrarana ny fonja na ny ENAP ao an-tetezam-baritoamasina. Ny sekoly moa dia manofana ireo mpianatra ho mpandrarano sanany fiambenana, ireo mpianatra manamboninahitra lefitra sy manamboninahitra. Manofana ihany koa ny mpandrara efa perinasa. Ny inspecteur d'administration pénitentiaire en chef Rajavitsalama Désiré no tale général izany sekoly izany ankehitriny. Ny mitarika ny sakelika dia ny inspecteur d'administration pénitentiaire Rajanamaro Steve Anderson arahan'ny fanevany sekoly fahalalana sy fahamendrehana. Ny fanamiana anaovan'izy reto moa dia ny fanamiana larana voalohany ao amin'ny fandrarana ny fonja dia ny ranom-balay na grenat ny ambony ary mainty ny ambany. Isan'ny mandray anjara amin'izao matso-bavana tolotry ny foranda izao ihany koa ny avy eo amin'ny fariparadiny zandarmariam-pirenena na ny Juin Antananarivo etsy Mahamasina Akadilalana. Ireo mandalo manoloana antsika ireo. Izy ireo dia manana ny targetra professionnalisme élevage. Ny colonel Randrianantenena honoré no mitarika ny matso ho azy ireo arahany fanevany. Ny faripiadidiny zandarmaria Antananarivo dia mifeny vondron-topiliovana zandarmaria Analamanga, Itasy, Bongolava ary Vakinakaratra.
ny andraikitra izy ireo ny fiantohana ny fandriampahalemana sy ny filaminam-bahoaka atao anatin'ny faritra iadidiny indrindra ny eto andrenivohitra. Anisan'ny rafitra ao anatin'ny farim-piadidiny zandarmaria Antananarivo ny sampam-pikarohana eloka bevava eo fiadanana. Izao tazantsika mandalo zao kosa ny herim-vondrosaitra ny zandarmaria pirenena na ny FIGN etsy Fort du Chêne izay tarihan'ny colonel Randrianarivelo Iarivonino Elson Félicien commande nyity herim-vondrosaitra ny zandarmaria ity. Izy ireo dia manana ny teny filamatra que la force reste à la loi. Ireto no hery miaramila eo anivon'ny zandarmaria pirenena ary anisan'ny milatsaka kianja voalohany raha sanatria ka misy ny fanafiana goavana. Manampy tosika ny vondrokery misy eo anivon'ny zandarmaria ihany koa amin'ny ady amin'ny asanjola samihafa ny vondrostaitra sy ny vonjovony indrindra ny fitandrona ny filaminam-bahoaka manerana nosy na ny eto amin'ny faritra izany. Zao hitantsika andalo manoloanantsika zao ny avy eo anivon'ny tamazoro ny tafika tanety izay ny général de division Rakotonena Juin lehibe. Koa hitantsika mitondrany matso dia ny avy eo anivon'ny brigade d'infanterie centre na brique izay tarihan'ny général de brigade Rakoto Arso Erinjanahary lehibe ny brigade arahany fanevany. Manaraka azy ao ny avy eo anivon'ny bataillon d'infanterie Antananarivo tarihan'ny colonel Rabenjarson Mamerville Jakelia arahany fanevany. Manaraka azy ao dia nisakelika ny compagnie de commandement et de soutien avy ao amin'ny bataillon infanterie Antananarivo. Manaraka azy ao dia sakelika iray avy ao amin'ny compagnie de commandement et de soutien avy ao amin'ny bataillon appui feu. Tsara marina moa fa ny andraikitra voalohany tamazoro ny tafika tanety dia ny fanomanana ireo miaramila ny amin'ny fahaiza-manao ara-miaramila ahafahan'izy ireo mamita tsisy tomika ny iraka eny akanja. Tarigetra ny tamazoro moa dia ny andron'ny fiandrianam-pirenena. Manadalo manoloanantsika izao ireo miaramila avy ao amin'ny tafika nabakabaka ny général de division aérienne Andrianarjon Maminy lehibe ary ao Ambohidano ahitana azy ary any Arivomamy kosa no misy ny tompom-pamaharana. Miisa 17 izy ireo no manatotosany matso androany ary ny commandant Rajon Arson Andrianandrianina kosa no mitarika azy. Manaraka azy ao ny fanevany vondrona manana ny filamatra hoe miakara hoaro. Mandalo manaraka eo ny commandant de l'air izay miavaka amin'ny fiarovana ny tompom-pamaharana sy ireo singa rehetra eo anivon'ny tafika ny nabakabaka. Araka izany dia miantoka ny fiarovana ireo fiara-manidiny sy fitaovana ampiasaina eny an-kianja ary manateraka ireo iraka sarotra sy mafy eo anivon'ny tafika nabakabaka ny commandant de l'air. Eo ihany koa ny fanavotana raha misy amehana na loza nabakabaka mitranga. Mamarana ny avy ao amin'ny tafika nabakabaka ary ireo miaravimila avy ao amin'ny détachement aérien sy ny détachement aérien iosy. Ankoatra ny eto Antananarivo moa dia misy andraka any amin'ny afaritra hafa ihany koa ny tafika anabakabaka. Najoro araka izany ny détachement aérien sud izay aniosy ny misy azy sy ny détachement aérien nord ka any Antsoy kosa no ahitana azy. Andalo manoloanantsika izao ny tafika an-dranomasina izay manana ny état-major ny eto Antananarivo ka ny contre-amiral Tsironiana Gabriel no lehibeny. Ny tafika an-dranomasina dia manana ny tompom-pamaharana ao Antsiranana na ny base navale d'Antsiranana ary izao hitantsika mandalo izao ny capitaine de vaisseau Ramorasata Gislin commande ny tompom-pamaharana mitarika ny matso. Mariana fa ity no antovo miaramila natao handrindra ny fitantanana ireo fitaovana sy foto-drafitrasy an-dranomasina nanan'ny Madagascar. Ny tafika an-dranomasina dia manomana ny fitaovana sy ny tatsambo miaramila hoentina mamita
ny iraka fiarovana ny faridranomasiny Madagascar sy ny fiantohana ny asan'ny fanjakana eny an-dranomasina. Taorian'ny fanavaozan-drafitra dia ny vondrona faharoan'ny tatsampiantafika na ny 2e bataillon d'infanterie de marine no nisolo ny 2e RFI teo aloha. Ka ny capitaine de frégate Randrianantenena Jean Christian izao hitantsika mandalo mitarika ny andian-tafika izao. Miantoka ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasina ary koa ny fisavana ireo samy mampiayay ny 2e bima. Manana vondrokely manokana antsoina hoe escouade commando ny 2e bima izay miantoka ny fanatanterahana ny iraka manokana tafika an-dranomasina na ny élément de reconnaissance et plongeur des mineurs. Raha itsika manaraka izao ihany koa ny filaran'ny avion amin'ny Juin fibaikona ny police Pyrénées, direction générale de la police nationale. Mitarika ny filarana ny commissaire de police Rakotorala Fanomezatsoa. Arahiny faneva izay manana ny targetra hoe lalàna, filaminana, fahamendrehana. Manaraka azy eo ny filaran'ireo polisy avy eo amin'ny herivontsitaitra ny police Pyrénées na ny force d'intervention de police FIP izay manana ny Juin toerany eny an-tanimora. Ny polisy ny FIP dia misahana ny fitandrona ny filaminana amin'ny ankapobeny, service d'ordre. Izy ireo ihany koa dia misahana ny famerenana amin'ny laony ny fandriam-pahalemana na ny maintien et rétablissement de l'ordre public. Raha itsika ihany koa izao ny filaran'ireo vehivavy polisy avy eo amin'ny brigade féminine de proximité na ny BFP. Mitarika azy ireo ny officier de police Pascaline Nicole Monia. Najoro tamin'ny taona 17 ny BFP ary natokana hiady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalay na mahavavy na ny VPG ka ny fisorohana ireo karazana herisetra no tena imasoan'ny BFP. Mandalo manoloanantsika izao ireo mpandrarahany fonjam-perinasa lahy sy vavy izay miantoka tanteraka ny filamonan'ny fonja anatiny sy ivelany amin'ny ankapobeny. Tsara tsy ahivina fa mifototra tanteraka ny fanajana ny zo fototra mahaolona izy ireto eo am-panatanterahana ny asany. Eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena indray dia misy amin'izy ireo no antsoina mamita iraka manatevin-daharana ny miaramila misatromanga ny firenena mikambana ho fampanjakana ny fandriam-pahalemana. Arahany hery vontsitaitra eo anivon'ny fandraharana ny fonja na ny GVIR, groupe volant d'intervention rapide. Izy reto moa dia mandraikitra manokana ny famondran-toerana ireo voafonja sokajiana ho raindahiny amin'ny fanaovana asa ratsy sy miditra an-tsehatra raha misy fanohitohinana ny filaminan'ny fonja manerana ny nosy. Mitarika ny sakelika ny inspecteur principal d'administration pénitentiaire Andriamamonjy Arjona Laza Nestor arahany fanevan'ny fandraharana ny fonja adidy sy fanaovantsoa. Manatanteraka ity match ity ihany koa ny avy eo amin'ny fahatseranana malagasy izay mankalaza amin'ny faharoanjato taonana. Ny fanatanterahana izao match izao izay tarihan'ny inspecteur des douanes Ersoliana Olivier Léonce dia taratry ny fahavitrihana sy ny fahavinonana anamafiatrano ny paikady entiny amin'ny tetikasa-pivoarana. Ny isan'ny andraikitra amin'ny fahatseranana moa ny fiarovana ny are Pyrénées sy ny vahoaka amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny sistana. Vokatra amin'ny vaingana amin'izany ny fahatratrarana ireo fanondrana tsokotsoko misesisesy tato ato toy ny volamena, ny vola vahiny na ireo sokatra 5 ny herinandro lasa teo. Ny vondron'ny ranosiala indray izao no mandalo manoloana antsika tarihy ny ingénieur principal des eaux et forêts Rajaonarsolo Ivarmantry izay arahan'ny fanevan'ny vondrona. Miaro fa tsy manimba no tarigetra iainan'ity vondrona ity. Enina amby efapolo mianadahy Ben'ny Ala no manatanteraka izao match izao, ahitana ingénieur des eaux et forêts, adjoint technique et agent technique des eaux et forêts. Tsara ny mampafantana fa tamin'ny taona 1970 no nijoro ny vondrona. Araka izao hitantsika izao dia ny loko vert forestier no fanamiana mampiavaka izay isaloran'ireto mpanao match ireto. Ny Ben'ny Ala ny tompona draikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny velorano 10
dia ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary ka singanina manokana amin'izany ny ady amin'ny dorotanetsy doroaly fambolekazy fanaramaso amin'ny officier de police judiciaire azy ireo. Mandalo manoloana antsika izao ny vondrona police municipale izay taria lehibe ny vondrona ny commissaire principal de police Ostromoins arahan'ny faneva izay entin'ireo mpianatra ho manambonahitra eny amin'ny sekolim-pirenena ambony ho amin'ny polisy ENSP Ivato. Fahavononana, filaminana, fandrosoana ny targetrany. Manaraka azy eo ny sakelika vehivavy izay miantsehatra ny fotony eo anivon'ny fokotany ka mijery ireo olana misy eny sy mamaha izany amin'ny fampiarana fehezam-pitsipika munisipaly misahana fikoloam-pahasalamana na hoe code municipal dizienne. Mandrafitra ny sakelika faharoa kosa ireo misahana manokana amin'ny fandrindrana sy fandaminana amin'ny fifamoivoizana sy ny fivezivezen'ny mponina ary mandamina ireo toerana vory olona toy ny tsena na ny fety aman-danonana. Sakelika farany dia miantsehatra ny vontsitaitra rehetra misy eny an-kianja eto amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra. Tsindriana etona moa fa misy 20 mianadahy izy ireo manatanteraka amin'ny matsonio. Ny polisy munisipaly dia ambany fahefany be ny tanàna Antananarivo renivohitra izay nomena fahefana miaramila amin'ny fanatanterahana ny andraikitra sasatsasany izay voafaritry ny didy munisipaly na arrêté municipaux. Izy ireo koa dia natokana hanao ny asan'ny polisy mpitantanana na polisy administrative. Manana andraikitra lehibe ihany koa izy ireo amin'ny fiarovana sy fitandremana amin'ny filaminana, ny fiarovana ary ny fahasalamam-bahoaka na hoe sécurité, tranquillité et salubrité. Misy 500 izy ireo ankehitriny izay voasokajy ao anatin'ny vondrona efatra samihafa dia ny vondrona mpifesy jeneraly, ny vondrona mpanaramaso, ny vondrona brigadier ary ny vondrona mpanatanteraka. Dia izay ihany koa ny tantara fohifohy mahakasika ny polisy munisipaly. Raha enitsika zany miova ny gadona. Gadona izay miteny milaza fahavononana. Izany gadona izany no ahafantarana ireo vondrona manokana dia ny vondrona Plasakely-naina voalohany eo amin'ny tafika, ny vondrotobo misahana andraikitra manokana ao amin'ny gendarmerie ary ny unité spéciale de la police nationale na ny USPN. Zany tazantsika zany aza ny avy ao amin'ny vondrona voalohany Plasakely-naina na ny premier bataillon des parachutistes izay manana ny targetra tsy mivato-dratsy. Eny amin'ny toby général de corps d'armée Ismaël Mounibou eny Ivato no misy azy ireo. Ny colonel Moussa Yassini no mitarika azy. Izany tazantsika manaraka izany kosa ny vondrotoby misahana andraikitra manokana na ny gendarmerie pirenena izay manana targetra opérationnalité et disponibilité. Ny mitarika azy dia ny général Rakotiny Hira Lala Henry. Namantarana azy manokana moa dia ny fisin'ny groupement de sécurité d'intervention spéciale na ny G6 izay tarehan'ny chef d'escadron Ravelson Jean. Ny mamarana azy ireo dia ny avy ao amin'ny unité spéciale d'intervention de la police nationale izay manana ny targetra izay sa no mandresy. Manana unité spéciale telo izy ireo, ny service anti-gang na ny SAG, ny unité spéciale d'intervention na ny UZI ilay fantatritsika rehetra amin'ilay hoe sakamaity ary ny unité d'intervention rapide na ny Hira. Ny vokatra azon'ireny vondrona telo samy hafa reny no tao anatin'ny opération Arato tany amin'ny faritra Aloatra Mangoro dia pakakerina miisa 420 no azo, lavo anankisivy, fitaovam-piadiana mahery vaika miisa 520 no tratehaky ny mana.
raha izay ara ny mandeha tongotra dia hiditra isika amin'ireo mandeha fiara. Rehefa avy narahintsika teo ary ireo vondrokery isan-karazany nandeha tongotra dia anaraka n'ireo vondrokery nandeha tafika mandeha fiara indray itsika. Mitarika azy ao ny komandin'ny farim-piarovana sy ny fandriam-pahalemana ikopa ny général de brigade Razafy Andrianavoany Ratsisetrainarivo. Farim-piarovana sy fandriam-pahalemana ikopa na zone de défense et de sécurité ikopa izay tsokintsika ihany koa hoe ZDS. Manana ny teny filamatra hoe tsy fa arina na lamanga. Ny mampiavaka azy ny fandrindrana sy fanatanterana ny hetsika raha miaramila ampandrina fahalemana manerana ireo faritra iadidiany ary afaka manome tanana ireo faritra manodidina azy sy nganina manotra amin'izany ny hetsika tselatra. Io hetsika tselatra io izay notanterana tao anatin'ity enim-bolana voalohany ity nazahoam-bokatra maro samihafa. Misy araiky amby roapolo ny hetsika fanenjena dahalo mpangalatromby na ny OVB. Raha mahery ny roapolo kosa ireo toby fiarehan-dahalo na noravany izy ireo. Ny andiany mitaingin-tsoavaly ho an'ny gendarmerie-pirenena na peloton monté mandray anjara amin'izao matso izao izay alohavan'ny gendarme principal de classe exceptionnelle Rakoto Arsolala Ziro. Marina moa fa efa misy ny gendarme vehivavy manampahaizana amin'ny fitangenana soavaly ary mandray anjara amin'izao matso izao. Ireto dia ampiasaina amin'ny fanenjehana ny asan-dahalo any amin'ny lalana saro-dalana. Ary ireto ihany koa ny mpitaingin-tsoavaly ano hitantsika manao ny aide d'honneur amin'ny alalan'ny sape roclera fandraisana anjara fanomezam-boninahitra tamin'ny fidirana rehefa filoham-pirenena teo. Ao ihany koa ireo fandraisana olo manakaza ambony amin'ny andraikitra ara-diplomatika tonga eto amintsika ary ny fametrahana ireny filoham-pitsarana ireny. Izao tazantsika manon laran'izao indray ireo polisy avy ao amin'ny fiadidinan'ny Republikan'i Madagascar. Mariana mofa araka ny voalazana ditran'ny seho manokana natao teo dia manokatra ny lalan'ireo manafahefana sy olo-panjakana ambony eny anivon'ireo andro-panjakana no andraikitra sahan'izy ireo. Hitantsika miara-mirindra etsona ny angidiny fiaramanidiny tafika na bakabaka miisa efatra mitondra ny loko mijolofitra ny loko fotsy. Manaraka azy ao ny angidimby anankiroa. Mariana mofa reto angidimby any tafika na bakabaka ireto dia mimeny filoham-pirenena ho an'ny tafika malagasy. Ireto ihany koa ireo mpitaingina moto na ny motarany gendarmerie am-pirenena. Ireto dia manao ny asa fitandrovana ny fandriam-pahalemana fandrana ny fifamoivoizana eny an-dalambe eny izay fantatsika amin'ny hoe be moto. Izao tazantsika mitrankiady izao indray ny vondrona mandeha fiarakodia avy eo anivon'ny polisy pirenena ahitana polisy miisa 7 sy 9 tarihan'ny officier principal de police Tompoko Martin. Ireo motara avy ao amin'ny kompania kodiaran-droa misahana ny fifamoivozana andrenivohitra na ny compagnie mobile urbaine de la circulation no misantatra ny laharana. Ahitana lehilahy sy vehivavy izy ireo araka izao tazantsika amin'ny fanamiana miavaka amin'ny loko fotsy izay anaovan'izy ireo izao. Araka ny efa nabarana ditran'ny seho izay nataon'ireo motara teo dia ny fanokafana ny lalan'ireo olo-panjakana ambony sy ireo manam-pahefana samihafa no isan'ny andraikitra sahan'izy ireo. Fa ny tena ahafantarany maro ireo motara ihany koa dia ny fandrindrana ny fifamoivozana eto andrenivohitra. Mandrindra ny fifamoivozana izy ireo, manala ny fitohanana ary manasazy ihany koa rehefa misy trangana fandikan-dalàna. Ny andiany mitangina fiara ho an'ny gendarmerie-pirenena avy ao amin'ny farim-piadian'ny gendarmerie-pirenena Antananarivo izay elohavan'ny kapitaine Ramananjatovo miatsa. Ireto fiara tsy mataho-dalana tazantsika ireto
dia fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana hoentina manatanteraka ny andraikitra izy ireo fitandrovana ny filaminana sy ny asa fampandriana fahalemana ato amin'ny farim-piadiana Antananarivo sy ny manodidina. Itya fiara mandalo manoloantsika ity dia zandary vehivavy no mamily azy. Tazantsika ireto fiara vaventy ireto izay ampiasaina amin'izany asa fampandriana fahalemana indrindra fitandrovana ny filaminam-bahoaka ato amin'ny faritra farim-piadiana Antananarivo. Ao anatin'ny farim-piadiana Antananarivo kosa dia efa misy ny atao hoe centre spécial d'agrissement personnel na CSO izay mandray anjara ihany koa amin'izao mato zao natao hanao ny vontotaitra maika sy ny asa fisoroana sy famongorana ny asan-dalo eto an-drenivohitra. Ny andiany mitaingina fiara avy ao amin'ny hery vontotaitra ny gendarmerie-pirenena na EVGN izay alohavany colonel Bour Alain Marius. Ao anatin'izany no misy ny centre national d'entraînement spécifique de la gendarmerie nationale izay any Ambatolampy manofana manokana arabatana sy arantsaina an'ireo zandary efa amperinasa mba afaka hiatrika ny andraikitra goavana sy miatra manaina miandry azy ireo. Io CNGN io dia vao najoro vao roa taona teo. Ao anatin'ny hery vontotaitra ny gendarmerie-pirenena ihany ny groupement porté izay ahitana ny colonel Randrianarivelo Jean Anissé. Izy reto moa dia manome tohana amin'ny fitandrovana sy famerenana ny filaminam-bahoaka manerana Nosy. Miaraka amin'irety fitaovana hitantsika fampiasana amin'izany andraikitra izany. Mbola ao anatin'ny hery vontotaitra ny gendarmerie-pirenena ihany koa ny groupement aéroporté. Ny commande izany groupement izany no mitarika ny matso lieutenant colonel Rakotondranaivo Rojosoa. Hita ao anatin'io ny peloton d'intervention hoe parachutiste ny escadron héliporté izany hoe EB2 teo aloha. Tohana anabakabaka sy antanety no andraikitra izy ireo ary manome tanana ihany koa amin'ny ady amin'ny alatromy sy ny asanjiolahy. Mampiasa ny reto fiara mifony via izay fanomezana avy amin'ny fitondram-panjakana koa ny avy ao amin'ny groupement aéroporté izay fantatsika fa azo entina ampiasaina tsara any amin'ny toerana saridalana sy teza. Mbola ny avy ao amin'ny hery vontotaitra ny gendarmerie-pirenena ihany ny groupement d'intervention ahitana ny lieutenant colonel Randrianirina Rivo. Ao anatin'ny groupement d'intervention no ahitantsika ny unité spéciale anti-dahalo na USAD izay napetraka ny Bereoreo commune rurale Mahabo district Betroka natao indrindra mongorana ny asan-dahalo izay nahery vaika ny resaka alatromy zany ary dia nahitam-bokatra satria dia azo lazaina fa milamina any an-toerana amin'izao fotoana izao raha izay resaka alatromy izay. Ny avy ao amin'ny fibaikona ny vonikely misana andraikitra manokana ialohavan'ny colonel Toto Ajanirina no tazantsika mandalo. Mitohy hatrany mihetsika ataony angidimbian'ny tafika anabakabaka izay maneho ny fahaiza-manao n'ireo mpanamory avy eto amin'ny tafika anabakabaka. Mariana fa ny colonel Raminso Fetrarivony no mpanamory ny angidimby à 130. Mbola ao anatin'ireo andiany mitaingina fiara ao amin'ny fibaikona ny vondrokely manokatra na CFS vato isika izao mandalo ary zareo ao amin'ny centre de formation des unités mobiles mpampiofana amin'ireny gestion démocratique de foule ireny.
ny avy ao amin'ny alika mpitsongo-tiany gendarmerie am-pirenena izay tary ny kapitaine raha zavy miaramanana Antoné hitatsika ireny alika ireny a misy ny pisteur misy ny détecteur de drogue ireny dia manome toana manampy amin'ny asa ny mpanao famitorana amin'ny fitadiavana porofo ary mamarana ny avy ao amin'ny commandement de formation spécialisé ny fiara mivony vitsy matao-dalana spectra izay manampy be indrindra amin'ny asa fampandriam-pahalemana mamarana ny andiany mitagnina fiara ho an'ny gendarmerie pirenena dia ny sambokely aingam-pandeha izay natao iarovana ny sistany iarovana ihany koa ny fidirana tsokotsoka ary iarovana ny are pirenena any amin'ny sistan'ny Madagascar. Hitatsika mandalo eto kosa ny groupement des forces spéciales d'intervention na ny GFSI avy ao amin'ny tafika malagasy. Ny vondron-taitra manokana dia ny frôna ny taona 2023 ny colonel Randriamanana Aja Arinjaka no mibaiko azy. Manana escouade de combat manokana izy araka ny andraikitra omena azy. Izany tsy tazantsika manokana zany kosa ny DSS Nosy-Be na ny détachement spécial de sécurité izay miandraikitra ny fandriam-pahalemana ao amin'ny faritra Nosy-Be sy ny manodidina. Ny lieutenant Razafy Ardista no mibaiko azy. Mbola mitoy ihany ny mandeha amin'ny fiara tazantsika miala any zareo amin'ny bataillon récampy malagasy izay taritiny colonel Rapanarivo sy lofinena Tery flamatra na ny teny flamatra ao dia paix et prospérité araky mifanitsindrafitra dia niovaiva toeram-panofana ireo olona avy amin'ny vondrona rehetra manerana ny nosy mba hananan'izy ireo fahaiza manao sy traikefa momba ny fitondranana filaminana ka tazantsika ao amin'izany ny véhicule tout terrain ary ny VSPL véhicule semi blindé légère. Manaraka anazy ao dia ny bataillon appui infanterie d'appui feu APAIB. Bataillon d'appui feu APAIB moa dia manana ny filamatra hoe vonona kiady ary tandrazana izay taridiny colonel Ranevson Hermiandro Soa José. Ny fiara hitatsika mandalo ao dia ny véhicule tout terrain ary ny VSB na véhicule semi blindé. Hitatsika koa ny BRDM 2 na véhicule de reconnaissance ary ny canon 76 mm TRM 2000 ny BM 13 et 14. Ny bataillon PFM dia miantoka ny fiarovana ny sistan'ny firenena malagasy amin'ny alalan'ireo tafondro mavesatra. Miaro koa izy ny abakabaka sy ireo piaramanidina miaraka amin'ireo tafondro maro vavy. Ny anjara haikitra sahaniny dia manofana ny miaramila izay ampiasa amin'ny famitana Hira manerana ny nosy. Manohana ny tafika tanety ihany koa izy amin'ny alalan'ny fitaovana mahery vaika izay ananana. Tazantsika eto izao zany ny
BRDM 2 na véhicule de reconnaissance soviétique. Hita antsika aorianan'izany koa ny BM13 na boyaya masina zay lance roquette multiple. Manaraka azy eo koa ny BM14 na boyaya masina lance roquette multiple numéro 14. Ary ny farany ny cadre tube 14,5 mm. Marihana fa ny bataillon PV dia ao anatin'ny brigade centre, brigade infanterie centre Antananarivo. Hitatsika mimoko manao aorianan'izay ihany koa ny brigade d'appui spécialisé Antananarivo na atao hoe BRAS. Ny tena ndraikitra ny dia amin'ny sehatra asa-pamonjena sy ny action civilo-militaire, momba fampandrosoana toy ny fanamboaran-dalana ary ny asa-panampiana sy famonjena amin'ny vahoaka ary ny momba ny fahasalamana. Ka hitatsika eto dia ny général de brigade Rabe Manatsoa Michel Jocelyn zay no commande azy. Arahiny fanevan'ny BRAS dia ny fanorenana, fisorohana ary famonjena. Manana vonjona telo sy mpampifanana ray ny brigade spécialisée dia ireto avy izy ireo: ny corps de protection civile zay tarihin'ny colonel Andriamitansoa Samuela ny onja Christian. Arahin'ny fanevana dia ny fitsipika, herim-po ary fahombiaza. Ahitatsika mandalo ny véhicule tout terrain sy ny FPLTL fourgon pompé tonne légère. Hitatsika koa ny BRAS élévateur aérien. Ary ny farany dia ny véhicule Netex miaraka amin'ny ambulance. Anisan'ny manjay anjara matsy lehibe eto koa ny bataillon de génie Manjakandriny. Izy ireo no misahana ny fanorenana sy ny fanombarana ireo foto-drafitr'asa eo anivon'ny tafika malagasy toy ny lalana, ny tetezana, ny trano sy ny sisa sy ny sisa. Ny mitarika azy dia ny colonel Rakotosolov-Tina Jocelyn. Ny fiara hitatsika mana ny devise na ny teny filamatra zay ato aorianany dia ny fanorenana, fampandrosoana ary tanindrazana. Tazantsika ao aoriana ao ny véhicule tout terrain ary ny camion NB 1924 zay miaraka amin'ny porte Sahara. Manovana sy mamola volany miaramila
amin'ny fomba maty ihany na ny asa fanorenana entina ary ampandrosoana sy manampy sy mamonjy ny vahoaka ihany koa izy raha misy loza ara-voajanahary. Ny mamarana ao anatin'ny brigade d'appui spécialisé na ny brasse dia ny bataillon médical à Paibe. Zay colonel Ravoaverniaina Nosy-Be arahin'ny teny mpilamatra hoe avondry tanindrazana. Ny brigade na BEMA dia niforona tamin'ny taona 2021 araka ny fanitsin-drafitra teo anivon'ny tafika malagasy. Ny andraikiny dia eo miantsehatra amin'ny vantana eo anivon'ny fiarahamonina ara-pahasalamana ary mitsabo ireo miaramila koa eny Kiandra na maratra anaty na amin'ny fanatotosana ny adidy amandraikitra. Katazantsika eo ny véhicule tout terrain miaraka andreo ambulance ao anatin'ny brigade médical ihany koa ny ahitantsika ny compagnie d'intervention médicale. Mariana moa fa izay voalaza rehetra izay dia ao anatin'ny brigade d'appui spécialisé daholo. Tazatsika manangasanga eto ny kapitaine Ralaibo andrainy tanjona mitantsoa izay mitarika ireo troupe motorisé an-tafika anabakabaka. Ao anatin'izany troupe motorisé izany ny escadron de soutien technique aéronautique na ny ESTA izay ho lafin'ny vantana amin'ny état-major ny tafika anabakabaka. Ao no ahitantsika an'ireo technicianina manana traikefa mikasika ny fanamboarana sy ny fikojakojana ireo fiaramanidina sy angedimby. Ny brigade sinophile ny manaraka azy ireo izay ahitana ireo alika mpitsongo miaraka amin'ireo mpibaiko azy. Ireto alika ireto dia miavaka amin'ny fahaizany mitsirika ireo fiara taovam-piadiana, ny vantsa na ny entana voarara ka mety ampidi-doza. Ny fitelehavana iraisam-piadiana miandraikitra ny fampitaovana sy ny toana na ny direction interarmée de la logistique et du soutien antsoinako hoe DILSA. Izy ireo indray no mandalo eto anoloantsika izay eo ambany fitantanany colonel Ravelonarivo Guillano Gaston. Ny DILSA moa dia miandraikitra ny fikarakarana sy ny fikojakojana ireo fitaovana ara-teknika ampiasaina eo anivon'ny tafika manontolo toy ny fitaovam-piadiana, ny vanja, ny fiarakodian'ny tafika maro isan-karazany izay sy hitantsika manao matso izao. Miantoka ihany koa ny famatsiana ny fitaovana ireo miaramila ampiatsetra iraisam-piadiana amin'ny lafiny maro. Ny mitarika ny matso androany dia ny colonel Ranoray Vaonaivo Andriamaromanana. Taorian'ny fiforonan'ny tafika malagasy dia niforona ny direction de l'administration de l'armée populaire na ny DAAP izay nisana ny fampitaovana teto amin'ny tafika. Ny taona 2027 dia nosarana ny fitantana ny fananatany sy ny fampitaovana ka niforona ny DMT izay eo amin'ny toby intendant général Rasolomanana Jean-Jacques na Kapsato Sonerana no misy azy. Ny taona 2024 araka ny fantsian-drafitra dia niova ho DILSA ny fitalehavana iraisam-piadiana miandraikitra ny fitaovana sy ny toana. Inona moa ny andraikiny mikarakara ny fampitaovana tenena rehefa vita mandrindra ny toaneny an-kianja mitaovana ireo fitaovana stratéjika. Izao tazantsika miditra izao indray ireo fiara samihafa ampiasainy eo anivon'ny polisy pirenena tarihan'ny officier principal de police Tombo Martin.
Maro amin'ireo fitiaovan'ireo no fampitaovana avy amin'ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana ny mivina mifandraiky amin'ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana maharitra. Efa naparitaka manerana ny Madagasikara moa ireo fiara ireo ho fampitaovana ireo komissarian'ny filaminam-bahoaka fa indrindra ireo birao ny fitaliavam-paritry ny filaminam-bahoaka vao ny sokafana manerana ny nosy. Misy ihany koa ireo fiara izay nomen'ireo mpiara-miombona antoka tsy miankina amin'ny fanjakana. Isan'izany ireo fiara minibus ampiasain'ny brigade féminine de proximité na ny BFP izay ilaina tokoa amin'ny fanatanterahana ny asa fanatanana sy ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy izay sahanin'izy ireo. Tazantsika manaraka azy ireo ireo motocross ampiasain'ireo vondrona manokana eto anivon'ny polisy pirenena na ny unité spécialisée de la police nationale fantatra amin'ny fanafoezanteny hoe USPN. Ny vondrona manokana eto anivon'ny polisy pirenena dia sampanasa miady amin'ny asanjolona mahery vaika manerana ny nosy. Manapetsaka amin'ny fanafanganana ny fidinana ifotony sy ny fanenjehana rehefa misy trangana asanjolona ireo moto ireo ka manamafiorina araka izany teny filamatry ny polisy pirenena dia ny hoe polisy miaro sy manampy ny vahoaka. Ankoatra izay dia maro ihany koa ireo fiara tsy mataho-dalana samihafa araka izao tazantsika mandalo eto izao izay fampiasa indrindrandrindra eny anivon'ireo komissarian'ny filaminam-bahoaka. Manatanteraka ny matso ho an'ireo fiarakodia ihany koa ny fahatseranana malagasy izay manana ny brigade canine tariny contrôleur des douanes Andry Amsaina tsy ferana. Nitsangana tamin'ny taona 2024 ity vondrony ity ary vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny maso ivo-japoney sy ny OIM no nahazoany ireo alika miisa 9 ao anatiny. Ao Antananarivo moa hatreto no faritra iasan'ny brigade canine fa amin'izao fanatanterahana amin'ny fankalazana ny faha-100 taona izao dia ho tokanana tsy ho ela ihany koa ny brigade canine ao Nosy-Be. Ny fahatseranana malagasy ela tsy miofo ny fivoarany ny profo. Ankehitriny kosa dia andalo manoloana antsika ny amin'ny andihan'ny fiarakodia ny avy eo amin'ny vondrom-pamonjy-vona izay hita eto tsara lalàna ny fohibeny. Tarika ny matso ny fiara ratsy mataho-dalana ampiasaina amin'ny asa rehetra. Fiara izay mitondra ny lehibe ny vondrona dia ny kolonel Razafy Manahaka Tina. Manaraka azy ao ny fiara antsoina hoe premier secours famonjena tranomay izay mitondra ny faneva ny vondrona ahitana ny tarigetra manao hoe fitsipika heripo fandavatena. Hitantsika ihany koa ny fiara lehibe antsoina hoe bras élévateur automatique ampiasaina amin'ny asa mpamonjena amin'ny toerana avo. Mahatratra 20 metatra ny avony rehefa atsangana ary mazaka olona roa ny berceau. Manaraka azy ao ihany koa ny fiara famonoana afo antsoina hoe fourgon pompe-tonne mitondra rano 500 litatra mitarika lakana mitondra ireo mpamonjy voana pisitrika sy pikaroka ireo entana na fitaovana latsaka na dobo anaty rano. Aorinan'izany dia ny fiara famonjena tranomay antsoina hoe fourgon pompe-tonne japonais mitondra rano 700 litatra ary misy lance canon eo amboniny. Hitantsika ihany koa ny fiara tsy mataho-dalana famonoana afo antsoina hoe camion citerne feu de forêt izay mahomby indrindra amin'ny doro-tanety sy ny doroala. Ary mamarana izany matso atao amin'ny andihan'ny fiarakodia amin'ny mpamonjy voana izany ny fiara fitondrana marary antsoina hoe véhicule de secours et d'assistance aux victimes izay entiny ireo mpamonjy voana amin'ny olona tradosa eny an-dalambe. Raha fitinina dia fiara fito sy olona 720 no nandray anjara tamin'ny matso androany. Marina moa fa nanomboka ny taona 2024 dia nisy ireo mpamonjy voana vehivavy ary efa misy 20 izy ireo ankehitriny. Dia izay ihany koa no namarana ity matso entina nakalazana ny 17 taona ny verena amin'ny fahaleovantena Madagascar ity. Nampisehoan'ny mpandray anjara rehetra ny firaisan-kina satria malagasy mirahina Madagascar mandroso. Koa dia mankasitraka mivoaka malagasy tsy akanavaka ary mirary fety
irendoza ho antsika rehetra ihany koa mankasitraka tompoko lahy mankatelona tompoko vavy. Amin'izao fotoana izao tompoko lahy sy tompoko vavy dia nidina avy any amin'ny toerany andriamatoa filohan'ny Repoblika an'i Madagascar andray tanana ny lehibe ny tarika ny matso. Arahan'andriamatoa jeneraly ministry ny fiarovam-pirenena. Izany fietsika rehetra izany no fanomezam-boninahitra ny hoe folo alin-dahy malagasy sy fanomezana fisaorana manokana avy amin'andriamatoa filohan'ny Repoblikan'i Madagascar anireo vondrona rehetra ny antsehatra nanatanteraka ny matso. Isika rehetrarehetra kosa ho mariky ny fisaorantsika ireo vondrona nanatanteraka ny matso dia hiaraka hanome ikam-pifaliana mafy. Ataovy mafimafy ihany. Amin'izao fotoana izao isika dia anaraka ny seho taekwondo. Ataovy mafimafy moa ilay izy, isa roa telo. One final. Narmanus. Say. Fadem, Chan, Auk. Hitantsika manaraka izao kosa ireo mpiangaly ny AED taekwondo WT izay ady koreana tatsimo iangalin'ireo miaramila avao amin'ny Kosfa tary ny maître Lee Jong-mu 7e dan expert international ampy ny maître Narinjara Manantso hampiofana ireo miaramila eo anivon'ny tafika malagasy polisy pirenena hampiseho amintsika eto izy faiza manao mampiavaka ny taekwondo amin'ny alalan'ny fihetsika mirindra ny fiarovan-tena ary ny fahamakina ireo kiokipa na ny planche sy ny tuile zany
izany tanteraka tony fiaraha miasa ministera fiarovam-pirenena sy ny ambasadiny Corée Tatsimo eto Madagascar. Amin'izao fotoana izao ny nanolorana ny fanamiana avy amin'ny alalan'ireo sinoa natolony anandriamatoa filohan'ny repoblika ny koreana moa zany izay anisany nanao sehosehatra sady mbola hiaraka amintsika ihany koa mandritra izao fankalazana izao. Madagascar, andai la Nosy-Be.
fifanakalozana ara-kolotsaina sahala amin'izao moa dia fanehoana ny atsarany diplomasia ary ihany koa mariky ny fisokafan'ny Madagasikara amin'ny fiaraha miasa amin'ireo firenena any ivelany. Izay ny fanehoana fa isika malagasy ihany koa dia manana taranja ayady ary fanehoana herim-batana. Tazantsika amin'izao fotoana izao Michel le Dragon avy eo amin'ny Gasy Kamanja Gakama aneo an'izany herim-batana izany. Tazantsika amin'izao fotoana izao misy fiara ankavia sy havanana ary ampiseho an'izay herim-batana izay izy. Aiza le orakoraka mafy ataovy mafimafy ao. Ny voalohany aseho eto moa dia ahitana vato milanja 200 kilao izay ovakina eo amin'ny ivony takolona tsofiny Michel le Dragon, lehilahy milanja 85 kilo. Matoro mitsivalana moa izy miandry ny fitoboky ny hery mianjady amin'ilay vato. Ny mpamaky an'ilay vato kosa dia miaramila ranjanana be satria dia milanja 500 kilao. Ny marteau entina makina io vato io moa dia 20 kilao. Ka everina ho ray apatelo ny lanja an'ilay miaramila mpamaky vato, izany hoe 530 kilao. Ny vesatry ny hery itoboka eo amin'ny ivony ilay vato. Satria atory mitsivalana moa i Michel le Dragon, dia lasa hiparetaka anerana ny velaran'ilay vato ny vesatry ny hery mitotona eo amin'ny ivony. Noho izany dia aza matahotra tsika menakavo fa hitsangana soa amatsara izy ary tsy haninona akory. Satria dia tsy ho tonga any amin'ny Madagascar. Malagasy mirahina, Madagascar mandroso. Aiza le orakoraka! Ataovy mafimafy!
faliafakashezala irabofa malagasy atia mifalifa malagasy ianao rakie iraboafakasy anodrako mifaliafakasy ie lavaraki tantara miratsy siny tsara fa io mikasikara nianaranao tsy ova fa iono efalova kataovy sova misy ane fambatikany reny zay tsy mba manantany tianao anefisany ino koara ianao manany anao kasikarany anao malakasy manaranao ino mintsanaranao ina malagasy anao oya tiginonako izay mavandiwa arizany fegensibetsia izao etsika izao no mamarana ny dia ara-kolotsaina mariana fa mbola isy lanonana goavana ihany koa eto ny tolakandro tontolo ary farany zany amin'ny afo manga lehibe izay atolotra andriamatofilohan'ny repoblika sy rahamatovadiny atsika malagasy rehetra eto amin'ny ty kianjany barema masina ity.
42 got you feeling nice. Oh, Kawasaki by the lick a bite. Rich, fresh, shake, rich, you know what I like. Go going overtime. Girl, you look good, won't you? You know the line. Nice. Know the line. Nice. Know the line. Got you feeling nice. Oh, Kawasaki by the lick a bite. Rich, fresh, shake, rich, you know what I like. Go going overtime. Girl, you look good, won't you? You know the line. Nice. Know the line. Nice. Know the line. Got you feeling nice.
Salamat dia tous miaraka vaiavy malandy toy Ole mama Izay ihany koa no mamarana izany seho izany amin'izao fotoana izao dia andao antsika vetivety eto amin'ity kianja ity Andriamatoa filohan'ny Repoblika sy Ramatovady fa mbola hiverina amintsika eto izy hiaraka amintsika vahoaka malagasy amin'ny afomanga izay atolotra antsika amin'ny enora eto amin'ity toerana ity asintsika orakoraka mafy ankoatran'izay amin'izao fotoana izao dia izy ny grand podium national iarahana amin'ireo mpanakanto rehetra hialohavan'ny hira fanevan'ny firaisankina fa tsara ihany aloha ny misaotra ireo mpiara-miombina antoka rehetra tazantsika amin'izao fotoana izao ary fa miala vetivety eto amintsika ireto ray aman-dreny isan-tsokajiny fa tsy maintsy mbola hiverina amintsika eo ihany izy ireo afaka kelikely ka dia isaorana sahady isika malagasy rehetra ianareo rehetra mijery mivantana ny tokantrano any isaorana ireo mpampita mivantana ihany koa avy ety akianja ety ny mpanao gazety rehetra ny mpanao ny feo mpikirakira ny sary ary ihany koa isaorana indrindra ny komity pirenena misahana ny fanomanana ny fety ny fahaleovantena isika rehetra tsy misy mihetsika amin'ny toerana satria mbola hianoka ao anatin'ny lanonana isika mandra-patonga n'izany famaranana lehibe amin'ny enora ariva izany fa tsara koa ny manamarika fa dia efa zaza mihoatra ny 10 ankehitriny no tsy mahita ny ray aman-dreniny tonga ety anoloana ety ankoatra ny tanty izay mandray ny zaza ary ambadika rika ianareo ray aman-dreny rehetra ilazana mba hitazona tsara ny zanakareo satria maro dia maro isika ato anatin'ny kianja ary mbola maro ireo hetsika rehefa avy eo arak'izany dia iangaviana ianareo rehetra izay ray aman-dreny ny ireto zaza ireto Luka Yantso Nablu Kemzo Fanantenana Marcelo Manu Gervino ireo rehetrarehetra ireo dia zaza tavela ety anoloana ety avokoa tsy mahita ny ray aman-dreny ka dia iangaviana re isika tazomy tsara ny zaza amin'izao fotoana izao misy mpanikanto manoloana antsika idada avy ao Atoamasina koa dia hiaraka hivetso ny samy malagasy isika rehetra aorin'izany dia nomboka ny grand podium national iarahana amin'ireo artiste 3 manerana na Madagascar amin'ny alalan'ny faneva firaisankina ary aorin'izany dia mitohatrany ny lanonantsika tompoko lasy tompoko vavy asivorakoraka mafy miaraka tsika rehetra hiaraka hira amin'ny dada samy malagasy miaraka antsika isa roa telo daware aizansatsika Essa no Tangantica. Naizao mizakidonga Nandiu mizaindonga Fiarana
fifankatiavana firaisana mbingany an-tsenareo fa tsy hanambina ny sasany adiady lava na izao mizaky togna na andrio mizay indrogna fiarana fifankatiavana firesana mbingany an-tsenareo fa tsy hanambina ny sasany adiady lava na samihafa faripiavagna na tsy mitovy fotopindroagna samy malagasy arô ka mifankatiava zalay kasi baba kasi lily fitovira fiodira ndraika mifankatiava rone fa samy teratany malagasy eza le tagnatsika jiabijiaby Nakwaka matsapategna pasamikasy fotopisainana filaminana fifanampiana fitambarana fa tsy hanambina ny sasany mifanafilava nakwaka matsapategna pasamikasy fotopisainana filaminana fifanampiana fitambarana mbingany an-tsenareo fa tsy hanambina ny sasany mifandrafilava samihafa faripiavagna na tsy mitovy fotopindroagna samy malagasy arô ka mifankatiava zalay kasi baba kasi lily mitovira fiodira ndraika mifankatiava rone fa samy teratany malagasy eza retsika miaraka mihira samihafa faripiavagna na tsy mitovy fotopindroagna samy malagasy arô ka mifankatiava zalay kasi baba kasi lily fitovira fiodira ndraika mifankatiava rone fa samy teratany malagasy mifankatiava rone fa samy teratany malagasy mifankatiava rone fa samy teratany malagasy faramparantagnatsika jiaby are sora Tompoko amizao fotoana izao ary tompoky lasy tompoky vavy dia hiakatsehatra anokatra ny podium national ireo artiste 3 manerana ny Madagasikara amin'ny hira fanevany firaisan-kiny tazatsika manoloana eto ireo zaza tsy hita ireo ray aman-dreny tsy mahita azy dia seho atsika manoloana ny écran mba hiangaviana ny ray aman-dreny ireo zaza ireo mba hidiny ety ambany ety akazy ireo omena nareo artiste 3 manerana ny Madagasikara ny sehatra amin'izao fotoana izao ikalo sy iventso izany firaisan-kina izany firaisan-kina zay manamarika ny tarakevitra manao hoe malagasy mirahina Madagascar mandroso netsika nakalazana izao fatelo ambinipolo taona niverena ny fahaleovan-tenany Madagascar
sy ny jorony folo alida malagasy izao. Na raha antsika tamin'ity maraina ity ary izay notronony ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena, ireo mpitantana maro samihafa, na ny olom-boatendry izany na ny olom-boafidy, teo ihany koa ireo ray aman-dreny ara-drazana, ary teo indrindraindrindra ireo ray aman-dreny ara-pinoana, ary teo isika vahoaka malagasy ianareo any atokantrano any, ianareo manaraka mivantana amin'ny tambajotra serasera, ary ianareo miparika any amin'ny firenena maro samihafa any, miray fo amin'ny malagasy rehetra tonga eto amin'ity kianja ny bare eto Mahamasina ity izay ivantanany izany fankalazana lehibe izany. Koa dia isaorantsika hatrany ny fihombonana, ny fanehoana ny fitiavan-tanindrazana, ary ihany koa ny fiarahantsika misento maneho fo iray ho fitiavana ity Madagascar ity. Efa vonina araka izany ireo artista 13 manerana ny faritra rehetra eto Madagascar ikalo amintsika ny faneva ny firaisankiny. Fa averina ihany ny ray aman-dreny ireo zaza hitantsika amin'ny écran na ny fahitalavitra dia mba hiangaviana idiny ety ambany ety aka azy ireo azafady. Aza tonoina ny fotoanantsika manomboka izao ny grand podium national, ary tsy farany izany raha tsy amin'ny enora hiaraka amintsika eto